Mahafinaritra ry tompoko lasy tompoko vavy mpiaino ajaina isany tafahoana indray tsika amin'ity anio ity iaino idioka ary anandrana ny fahatsaran'Andriamanitra isan'andro isan'andro ary tsy lany amamina izany fahatsaran'Andriamanitra izany ary inoko fa mitovy amiko koa ianao amin'ity anio ity ny amin'izany fahatsaran'Andriamanitra izany satria vaovao isa-maraina ny fahasoavany ary tsy lany amamina izany. Andray ny ten'Andriamanitra indray sika kanefa masina loatra ny ten'Andriamanitra tsy voafehany ny fisainantsika olombelona izay tsy mahatakadavitra ka andao angataka ny fanahy masina hivavaka isika, andao hiaraka anondrika alohantsika isika hivavaka. Ray masino andinika ny teninao eto indray izahay, tsara loatra ianao ary tsara ny teninao, tianay ho tafampita aminay mandrakariva izany teninao izany ka izany no hitalaonay ny fanahinao masina hirotsaka eto aminay amin'ity androany ity. Tonga anay ahery miaraka amin'ny teninao dia mitenena hatrany Jehovah ho fa vonona ihany izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay sarobidy eny aminao no amboarin'Andriamanitra ho fahagagana ho anao. Izay sarobidy eny aminao no amboarin'Andriamanitra ho fahagagana eo aminao. Ahoana marina tokoa moa izany? Tsotra ny resaka fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ny fiainana. Izany hoe tsy andrakandrana na hoe tahaka ny tsobo-drano miangaly fa manao fanandramana isan'andro isan'andro atsapahanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Betsaka tokoa no maniry ny te hiaraka amin'Andriamanitra fa atao mitazatazana ivelany fotsiny, tsy tao tsy tena miditra fa eo amin'ny manaranara-dreny rano ny rehetra eny fotsiny. Fa androany Andriamanitra dia hiteny aminao. Raha tianao ny ahita ny fahatsarany dia mila miditra aloha ianao ao anatiny. Ahatsapahanao fa tena ny sarobidy eo amin'ny fiainanao no tian'Andriamanitra omena azy, ahatonga azy anao fahagagana tsara lavitra eo amin'ny fiainanao. Ny lakilehan'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana dia ny fanaovana fanandramana isan'andro isan'andro eo amin'Andriamanitra. Satria tokoa mantsy hoy ny soratra masina ao amin'ny Salamo 4:3, Salamo 4:3 dia ny 9:9. Salamo 4:3 dia ny 9:9 dia milaza manao toy izao izy hoe: andramo ka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Andramo ka izaho fa tsara Jehovah, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Izany hoe eto dia miresaka mihitsy ny soratra masina ary mampirisika hoe ataovy izay anaovanao fanandramana isan'andro isan'andro amin'Andriamanitra fa tsara io Jehovah io. Ary miteny mihitsy izy fa ianao izay mitady ny lakilehan'ny fahasambarana, ianao izay mitady ny fiadanana, dia hozy izy eto hoe sambatra ny olona izay mialoka aminy. Tianao ve ny anana an'izany fahasambarana izany? Tianao ve ny anana fiainana feno fiadanana sy fahatsarana? Andao anao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ary ny sarobidy eo amin'ny fiainanao no atolory azy, ahatonga azy hanome fahagagana eo amin'ny fiainanao. Atao ahoana marina tokoa moa ty manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ity? Ny manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala dia izao: tahaka ny olona mianatra milomano. Ny mianatra milomano zany dia tsy vitan'ny teoria ambony latabatra na resahana ety avelambelany fotsiny hoe ohatr'izao zany mianatra milomano zany dia hiteny ianao hoe mahay milomano. Fa raha izany no ataonao avy hatrany dia hoe ao aorianan'ny resadresaka ifampiresahana sy soratra atao ao anaty kahe hoe izao no milomano, dia avy hatrany ianao dia ho any anaty rano, dia avy hatrany dia vato alatsaka ianao. Izany no izy. Fa tahaka ny mianatra milomano, tsy maintsy miroboka ao anaty rano aloha ianao miaraka amin'ny mpampianatra milomano, dia atorony ianao avokoa ny fianarana milomano hoe ohatr'izao ny atao dia ohatr'izao ny atao mba hampitsingevana anao fa tsy hiletika, dia ohatr'izao avy ny atao mba tsy hanepotra anao. Dia tahaka izany ihany koa no manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy vitany miresaka ambony latabatra sy mandinika ny ten'Andriamanitra eo ambony dabilio isan'andro fotsiny, fa mila mirotsaka tsehatra miaraka amin'ny fangaro amin'ny isan'andro, amin'ny lafim-piainanao isan'andro mihitsy ianao. Izany ity manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ity. Ary rehefa izay dia izao, rehefa tsy vitany mitazana fotsiny ianao, tsy vitany mipetraka fotsiny ianao,
fa tena mandray andraikitra sy mandray anjara amin'ny fanompona sy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia izao no lazainy, ataonka ho jerentsika ao amin'ny filazantsara ny Luka ho an'ny olona izay manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ity andao ho jerentsika ao amin'ny Luka toko fahaenina. Luka toko fahaenina dia ny andiny ny fahafito amby efapolo sy ny valo amby efapolo. Luka toko fahaenina dia ny andiny ny fahafito amby efapolo sy ny valo amby efapolo. Izao ny voalaza ny teny: izay rehetra manatona sy mandreny teniko ka maka-to azy dia asehoko aminareo ny tahaka azy. Tahaka ny olona manao trano izy izay miady lalina ary manisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Raha jerena zany eto ny olona zay mametraka ny fitokisany amin'Andriamanitra, manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, dia izao tahaka ny olona manao fanorenana izao izy eo ambony vatolampy izy. Izany no nasain'Andriamanitra atao, miorina tsara eo amin'ny tenin'Andriamanitra ary maka-to sy mandray an'izany teniny izany. Izany le manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra ry havana malala. Tahaka ny olona manao trano izy eo amboniny vatolampy ny olona anankiray manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, ka natonga aza ny tafiotra, natonga aza ny rano, natonga aza ny rika, ninona ady-piainana miseho dia tsy misy mahozongozona azy. Ary na dia tonga aza ozy izy ny alin-drano be dia izao tsisy afaka azy eo. Izany hoe maro ireo fanozongozonana mety alefan'ny Satana eo amin'ny fiainanao, fa rehefa ianao no tena manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, rehefa ianao no miara-miditra sy miara-miosona amin'Andriamanitra, dia tsara fiorenana ianao, tsara fototra ianao miaraka amin'Andriamanitra. Izany no asain'Andriamanitra ataontsika. Ka na dia mandefa ny tafio-drivotra mafy azy Satana, na dia mandefa ny alin-drano mafy aza izy amin'ny toe-javatra rehetra, dia izao hoe Andriamanitra no vatolampy ary soero atsika. Tsisy ampy hanozongozona atsika intsony manoloana an'izany toe-javatra izany, fa tafajoro tanteraka isika miaraka amin'Andriamanitra, ary azo antoka no avintsika manana an'Andriamanitra satria miorina eo ambonin'ny vatolampy dia Jesosy Kristy isika amin'izay fotoana izay. Andao ange hijery isika tsara loatra ity soratra masina ity, manome ohatra izay azo alaitahaka sy azo andraisana lesona ny tantara ao amin'ny Baiboly, ny tantaran'ireo olona ao amin'ny Baiboly. Andray ohatra anankiray isika izay tantarana fiainan'olona anankiray izay nanao fanandramana niaraka tamin'Andriamanitra. Izany olona izany dia tsy iza izany fa i Mosesy. Anisan'ny nanao fanandramana matetika niaraka tamin'Andriamanitra ity Mosesy ity, ary andao ho jerentsika ny tantarany. Andao ange ho jerena ny tantarany amin'ny Exodosy no misy an'izany tantara izany. Exodosy toko fahaefatra andao ho jerentsika dia manomboka eo amin'ny andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Exodosy toko fahaefatra dia ny andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Dia izao ny voalazany: ary hoy Jehovah taminy, inona moa iny entananao iny? Dia hoy ny navaliny hoe, tehana ity. Ary hoy izy, atsipazo amin'ny tany. Dia natsipiny tamin'ny tany ka tonga menarana, dia nandositra azy Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ahinjiry ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny. Dia nahinjy ny tanany, dia naninditra ny tanany izy ka nandray azy, dia tonga tehina teo an-tanany indray izy. Mba hinon'Andriamanitry ny razany dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Raha mijery ny tantara eto isika dia izao ny tontolo-kevitry ny tantara dia nirahana ity Mosesy ity. Haitsika tsara fa babo tany Egipta nandritry ny 400 taona ny zanak'Israely, ary nitady mpanafaka izy tamin'izay fotoana izay, ary Mosesy no nirahana hanafaka azy teo ambanin'ny vahoan'ny Farao tamin'izany vanim-potoana izany. Ary rehefa nirahana voalohany ity Mosesy ity hanafaka ny zanak'Israely tany Egipta, dia tamin'ny tsy fahombiazana no nanatanterahany an'izany satria tsy tafavoaka izany famoahana voalohany izany, ary nanomboka
nanao fandavana ity Mosesy ity rehefa tonga taminy antson'Andriamanitra fandrony naniraka azy tamin'ity ndray mandeha ity de gaga izy hoe fa inona foana ary ty ataon'Andriamanitra hoe za ty za efa tsy naomby tamin'ny voalohany efa mbola iza ihany koa no asainy andeha amin'ity faharoa ity de nanomboka nandà Mosesy satria fantany hoe ahoana ny amoahako an'reto vahoaka be reto nefa babo eo ambanin'ny vahoany i Farao te izavy eny andeha hatafavoaka an'izany inona no azoko atao manoloana an'izany toe-javatra zay misy izany hoy izy tonga tamin'ny mandrakariva nefa ny anjon'Andriamanitra hoe Mosesy tsy maintsy ianao no hanafaka ny zanak'Israely eo amin'ny vahony Egiptianina sy Farao tena metra-panontaniana mihitsy izy rehefa nandeha hoe ataoko ahoana mo zay izavy eny andeha hatafavoaka ny reto zanak'Israely reto eo ambanin'ny vahoany Farao inona no azoko atao manoloana an'izany tena andefa n'io teny io Andriamanitra amin'izay ary io ilay nyteneniko teo tamintsika teny am-piandohana izay zava-misy eo amin'ny fiainanao na ny sarobidy eo amin'ny fiainanao atoloran'Andriamanitra ny hoany fahagagana de tamin'izay fotoana izay rehefa nifampiresaka Andriamanitra sy Mosesy de haitsika tsara le resaka teo ozy izy hoe inona moa eny tananao iny tsy nisy afa-tsy zavatra anankiray zany ny teny tanan'ny Mosesy tamin'ity ndray mitoraka ity fa nanontaniany Jehovah izy inona moa iny tananao iny de ozy izy tehana tompoko de nyteny izy atsipazo amin'ny tany ara lay tehana de rehefa natsipiny teo amin'ny tany de tonga inona tonga menarana lay tehana ary vaky nandositra i Mosesy tamin'izay fotoana izay satria gaga izy rehefa natao zany eo amin'ny 17 de ozy izy ary izy atsipazo amin'ny tany de natsipiny tamin'ny tany ka tonga menarana ka de nandositra azy Mosesy zany hoe vaky nandositra Mosesy gaga izy nanoloana n'ilay toe-javatra zay nisy teo amin'ny fiainany nahita an'izany zavatra zany satria zavatra tsy nisy tena ny lasa menarana ary zavatra napatahotra azy natahotra menarana izy ary vaky nandositra tamin'izany zavatra izany tahaka zany koa isika amin'Andriamanitra maro ireo zavatra eo amin'ny fiainatsika mety ahatonga atsika andatsy hananao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra fa hoe efa betsaka Andriamanitra zay zavatra nataoko zay inona tsony ny azoko atao hoe aleo raha hijanona amin'izao fa hoy Andriamanitra na tsy manana ninninona ianao ninninona zavatra misy eo aminao de ozy izy fotsiny inona eny aminao iny zany hoe mila finoana Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra eny aminao zay ny tiany atao inona io zavatra eo aminao io omeo an'Andriamanitra anaovan'ny fahagagana zany zavatra misy eo aminao zany satria zay no ny tetavin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy teto de natsipony lay izy ary rehefa avy natsipony de nivadika menarana de gaga izy de avy eo ndray ainjiro ny tananao izy de atao inona raisao amin'ny rambony mahagaga zany raha olona mahafantatra ny toetrany bibilava de izao fady de fady mihitsy ary tsy azo atao ny mandray bibilava amin'ny rambony fa tsy maintsy eo amin'ny atony ny andraisana azy tsy nirina amina hazo ny rambony sy ny atony de eo amin'ny atony ny raisina de tsy afa-mihetsika tsony ny bibilava fa teto rambony nasain'Andriamanitra ny raisina zany hoe amin'ny fady indrindra mihitsy amin'ilay zavatra no asaina raisina ndraindray koa tsika rehefa manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra de asain'Andriamanitra amina toe-javatra zay tsy azo ioarana mihitsy amin'ny zavatra tena fady indrindra no asain'Andriamanitra ataotsika any amin'ny zavatra tena tsy azo atao no hitsapan'Andriamanitra atsika hoe amin'io no atao fa saingy izao mitaky fatikina sy finoana ny manao an'izany toe-javatra zany satria teto Mosesy na de natahotra ary izy na de vaky nandositra azy rehefa nyteny Andriamanitra raha mijery tsara eo amin'ilay andin-tsoratra ainjiro ny tananao de nandray an'lay izy teo amin'ny rambony izy de tonga inona ndray ozy tonga tehana indray ilay izy eo amin'ny 9 ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy ainjiro ny tananao ka raisao amin'ny rambony de naniditra ny tanany izy ka nandray azy ka tonga tehina teo an-tanany indray zany no zava-misy ry havana malala raha jerena zany ilay tantara rehefa manana fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika de izao ao anatina toe-javatra tsy azo anaovana ninninona indrindra no asain'Andriamanitra ataotsika fa isika no mila mino fotsiny hoe Andriamanitra no hiditra tsehatra Andriamanitra no ahita fa mila ianao manolotra an'izay zavatra sarobidy eo amin'ny fiainanao zany no asain'Andriamanitra ataotsika amin'izao vanim-potoana izao mila manao fanandramana miaraka aminy isika
Atsapatsika fa tsara io Andriamanitra io, zay le hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Mila manao fanandramana isika, mirotsaka miaraka aminy. Nahagaga teto te izao. Iny tehany Mosesy iny no namoahana ny zanak'Israely. Iny no namadihana ny rano mangidy tonga azo sotroina. Iny no namakina ny ranomasina mena. Ary io tehany io ihany koa no naintsitra nakarina nahatonga ny zanak'Israely ho mpandresy. Izany zavatra rehetra zany dia nahatonga ny reto zanak'Israely ho tafavoaka tamin'ny alalan'ny zavatra tokana teny amin'ny Mosesy izay sarobidy taminy. Ary io ihany koa nasain'ny mpanao salamo ho tenentsika ao amin'ny salamo 7:20 le hoe ny tehanao sy ny tsorakazonao ireny no mahafatahotra. Izany hoe ilay tehana zany dia io no hany mahafatahotra atsika, io no hany fiarovana ho atsika. Dia tsy inona izany fa ity tenin'Andriamanitra ity. Ity ilay tehana mahafatahotra, ity ilay tehana izay hany fiarovana ho atsika, ity ilay tehana izay hany vahaolana hitondra atsika ho amin'ny fahombiazana tanteraka. Amin'ity androany ity dia miantso atsika ny Tompo. Inona ny zava-tsarobidy eo amin'ny fiainanao mba ho anaovan'Andriamanitra fahagagana tahaka ny tehany Mosesy ity ihany koa. Nanaovan'Andriamanitra fahagagana zany tehany Mosesy zany rehefa natolony. Mety hiteny ianao hoe efa nanao an'izao anie, efa nanao an'izao anie, efa maro ny zavatra zay tsy vitako tsony. Fa amin'ity androany ity dia mitady zavatra sarobidy eo amin'ny fiainanao indray Andriamanitra mba ho atolotra ho azy. Dia ny tenanao izany. Mety hiteny ianao efa nanao ny ratsy indrindra efa nanao zay tsy mendrika. Io tsy mendrika indrindra mihitsy no atolory an'Andriamanitra naova ny fahagagana indray ho anao. Dia ho tafavoaka ny fiainanao. Mbola misy azo antenainy io avinao io. Rehefa atolotra ho an'Andriamanitra. Ary ndao hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra indray manomboka izao. Satria te haneo ny fahatsarany aminao izy. Andramoka izaho fa tsara Jehova. Sambatra ny olona izay mialoka aminy. Tian'Andriamanitra omena fahasambarana ianao. Tian'Andriamanitra omena anao ny fiadanany. Andao anao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra indray isika amin'ity anio ity. Tiako ny vavaka ao anao amin'ity androany ity mba hahatonga anao hanao an'izany fanandramana miaraka amin'Andriamanitra izany. Ka hanolo tena ho an'Andriamanitra ianao. Ndao io vavaka isika. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra izay ny an-danitra. Misaotra anao izahay ny amin'ny alalan'ny teninao izay mampahery anay mandrakariva fa tsara ny mialoka aminao ary ny manao fanandramana aminao. Ka indro atolotra ny tenanay amin'ny androany ity. Atolotra ho anao mba hanaovanao fahagagana ho amin'ny tsara indrindra ka hitondra fahasambarana ho anay, hitondra fiadanana ho anay anenao. Dia io no avinay rehetra. Apetraka ifenao am-pelantananao izany. Tonoina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.